Mahakasika amin'ny izay fifandraisana iraisam-pirenena sy toedraraha-pirenena izay hatrany aloha ny andry ny fametrahana ny gouvernemanta vaovao anatin'ny repoblika faha-efatra ny États-Unis ary izay no isan'ny natongava ny sekretera-mpanjakana lefitra misana ny raharaha Afrika eto amintsika raha araka ny hevitra nentina andriamatoa Raharinirina Jacques Aimé parlemantera CST kanefa tsy tanteraky ny filoham-pirenena ny toky izay efa nomenika mety iteraka olana eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena izany ho arahantsika ary ny andinindiny izay. Sahirana eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena i Madagasikara, io ny fijery nentina andriamatoa Raharinirina Jacques Aimé parlemantera CST teo aloha manoloana ny fahatanterahan'ny toky nambaran'ny filoham-pirenena fa ataony vaindohan-draharaha ny fanendrena praiminisitra ny tany Washington ary melohan'ny fionana ny Bruxelles. Za mihevitra fa eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena zany sahirana atsika. Ny antony misy solitenany Obama zao tonga teto, misy Robert Jackson raha ny lalam-baovao anananay zany de hoe isan'ny nahatonga ny lerangay taty zany de mifanantenana fa isangana ny gouvernemanta ary hisy fiaraha-miasa ho voapetrapetraka tsara nandritra ny vanim-potoana iny. Faharoa de mitarazoka zany tsika, tena mitarazoka raha tena miaino ny vahoaka tsika na andrenivohitra na ambanivohitra de mihena be ny risim-pony ny mpamokatra eto amintsika any hoe sarotra be zany ny anainga ny vahoaka malagasy ho any amina famokarana editsika amin'ny fahatrany fa lasa voataizay ihany koa am'le hoe misy vola antenaina amin'ny président mivoaka na mivoaka foana. Fahatelo de mampitsiriritra ny gasy ihany